Salama daholo e. Elaela angamba zay aritako fa miandry lisan'le ty sujet ambony niveau. Mba miresaka géopolitique, miresaka actualité internationale, manao analyse amin'ny zavatra fomba fijery fa somary varimbarina teo, varimbarina kely kody teo de miresaka ina mazana manjana vehivavy sy ny rehetrarehetra fa tsika mitoy ihany. Kanoana zany iresaka momba n'ity hoe Rajoel Lasandrala fa voafeny miaramila, voafeny androm-panjakana, voafeny fifidianana, voafeny rehetrarehetra. Dikan'izany olona intelligent izy, olona manana inona moa zany leadership. Zay ny PTP ny bandy matilolo hoe tena na tsy manana PPCR izy fa jereo tsisy inona moa zany tsisy matoetra azy zany, tsisy maresy azy fa izy ny rôle. Satria zany intelligent. Zay no fandehan'le izy. Fa alohan'izany angambany njara tiako resahana voalohany atramin'ny siny Madagasikara mbola tsy ambany ohatr'izao ny mahazo Madagasikara eran'izao tontolo izao. Mbola tsisy fotony ohatr'izao i Madagasikara atramin'izay ny siny Madagasikara zay amin'ny andro Rajoel zao. Tena tsy ridiculisen'olona, tsy rarahan'olona tsony Madagasikara. Zay zavatra misy. Avy eo iresaka hoe olo moa nafan'ny andro Rajoel ina moa zany mandidy manapaka sy rehetrarehetra io. Fa voalohany aloha zany resaka relation internationale, lisa miteny hoe leadership zao. Mety voavidin'ny vola ny gasy na tifiry ny gasy na volontsy tsy raha iny andro Rajoel mihitsy ny gasy. Fa vazaha sy any ivelany andro Rajoel de olona tsisy fotony, olona mandady ohatrany alika kely anaovan'ny Macron anazy. Eretra fotsiny hoe lany inona moa zany président-ny Liban lany vao vetivety teo fa jereo ny déclaration nataon'ny Macron sy ny rehetrarehetra. Tsangany Macron manao déclaration félicitation président Liban. Izy moa Liban par rapport à Madagascar. Samy zanatany frantsay nge io fa manino izy nitsangana. Fa Madagascar ave nanisy ina moa zany nanisy fividianana ipiry teo ho lany président Rajoel tsy raha iny amanina Macron. Satria inona ny antony? Ny antony satria faible mandady aminazy. Faible mandady aminazy raha ampison'izany koa ahoana moa ny ananany andro Rajoel valeur raha ohatra ka asainy Macron manonga-panjakana de atakalo nationalité hoe amena nationalité la rehefa aveo sy fianakaviana de iny tokoa fa milingilinger. De tsy asainy Macron asiny mihitsy satria zay tiany tolo naovana an'io. Any amin'ny Macron nge ny dossier mikasika ny ina moa zany ny fanampanjakana tamin'ny 2009. Elazo asainy manonga-panjakana gany io de mena nationalité diny ohatra ny elika mandeha any de de misy fotony rehefa aveo am'le olona. Tsisy zavatra azo latao tsony. Miseho milay hoe iresaka ile pasa. Inona ny ile pasa resahany lahy eo? Irano loatra ny elika mandeha manam-panjakana. Ka io indrindra le izy tsy arahany Macron mihitsy andro Rajoel. Ary raha ohatra hoe ho avy any Macron hoe tsy haiko amin'ny réunion COI, tsy haiko inona le réunion iny de andro Rajoel nge nanampitamby any Macron nanampitamby de nisy contrepartie le izy. Fa tsy sainy amany Macron sy la France any andro Rajoel sy Madagascar mihitsy am'izao satria anazy. Tsotra ny pays africaine jereo ny situation tany Afrika tamin'ny ino 2018. Jereo ny présence tany Madagascar any amin'ny 30 000 français. Ohatrohatr'izany koa amin'ny Afrika sasany. Fa zao amin'ny 2024 zao Madagascar tsy niova mihitsy io présence française io. Fa ny any Afrika zay tsika eto ny ina moa zany Mali niala tamin'ny Frantsa, nandaka la France niala teo, Burkina Faso, Gabon, Tchad, Niger, dizako reto amin'ny ina moa zany pays africain reo de efa nandaka la France tao niala ary menimena la France jereo nanao tembava be tany Tchad tamile teo. Tchad non zay tsy mila lisany fotsiny zao mila indépendance ane zay. Aiza any Rajoel am'zany leadership ny andro Rajoel aiza
ny olona lasa daholo ny afrikana hoe zay tsy manaiky ny néocolonisme ntsony la France tsy la France mandidy manapaka de mahasamy hafa ny Madagasikara firenena afrikana rehetra reo de Madagasikara ny verina kolonia ny firenena afrikana rehetra efa ina moa zany efa tonga saina efa ela zay néocolonialisme zao zay de tsisy afa-tsy Madagasikara rery no ny embotra ny verina kolonia la France tsy kolonia korara tsy kolonia korara fa tena andevony la France ina ny antony avy amin'ny Andry Rajoelina sy Andry Rajoelina nanaiky dila hoe ina moa zany financiaux ny coup d'état de avy eo amenareo ina moa zany nationalité française ny vady aman-janako de iny izy nandeha iny de ina ntsony azo natao fa de kolonia Madagasikara am'izao kolonia andevony la France tsy sarotra azo atao am'izao ary matoy izy io na tsy reveny la France izy amin'ny affairany izy moa le Apollo 21 io amin'ny Jean-Philippe sy izy moa Paul Rafal tsy reveny la France sarotra ataony io fa la France aleony mahita ny olona bado io aleony mahita an'io satria io zay tiany naovana an'io ka leadership iny ny nanany rehefa hitifitra vahoaka rehefa angala bato rehefa anondrana setrarehetra de manana leadership fa rehefa relation internationale la andevo relation nationale la alika kely de ina leadership lamo zany amgasy ila miseho la satria ila manambola ila manambola tsy injety na i doma pub no nanano vola fa inona fatatsika rehetrarehetra zany izany tsy fatany affairana Rajoelina volamena setrarehetra zany de rehefa manambola amin'io da azo lavidina ny olona tsy mihinan-kanina androany la ministre rapitso la de ina moa zany fitetaka ny tany de io tabatabazany la vola ny miaramila satria tabatabazany la vola de leadership amin'inona anegelizy intelligence amin'inona avy mangalatra vola la de aveo pely la vola dolo n'olatra rehetra na CENI na ny ACC na ny miaramila rehetra me la vola dolo de manaiky ny olona satria ny olona raha da tsy manana inona moa zany varotra fanahy mafy loatra le any tsy zany miaro an'zareo fa mafy ary de tena azo atao an'izany fa raha io zavatra ataony io aty andafy azo anaovana an'io aty andafy hoe misy miaramila azo ny président vidiny reo no tena manana leadership voafehny rehetrarehetra fa raha io méthode ampiasain'io tsy mipasy naizanaiza eran'izao tontolo zao tsy mipasy zany oa ty suisse de hoe amena vola izy général bomba de avy andeha tifitra voaka jamais de la vie izy ny tonga de tsy firiny miaramila raha am'izay zavatra zay fa Madagasikara sapasy ka tsy hoe intelligent izy tsy hoe intelligent izy fa arakaraky ny intelligence générale ny pays no afahany manao an'izay sy zavatra ataony io de nandeha ny inona moa zany ny aiza mosy teo ny firenena afrikana rehetra afaka niala daholo Madagasikara rery tsy afaka de zareo ny inona moa zany ny leadership ny président ny algérienne efa inareo ngamba ny histoire ny influenceur iny nisy influenceur algérien ny tena zavatra tsy tokony teny ta France de nyexpulseny manana titre séjour ara-dalàna izy de nyexpulseny la France nyexpulseny la France nakany Algérie de tonga de tsy navelany ny algérienne niditra oetoany la ngai la manidy manapaka hoe zay olona lefa la ty aminay aty de tsy maintsy mandray zay de mela la humilier la France menatra la France afa baraka hoe tsy la France tsony no ino moa zany ny colonisateur colonisatrice amin'ny Afrique fa ny africaine na afaka tenir tête la France hoe non allez vous faire foutre de naverindra lahany izy de tezitra be ny la France fa aninona rela tsy raha mandidy manapaka hoe roi la le olona fa raha ohatra ny influenceur iny algérienne iny raha ohatra hoe gasy ohatra nay zao no nyroasiny la France avy ety fa hoe nanao propos ina moa zany apologie de violence makatsy makaroa ina zavatra tony Andry Rajoelina tsy vao maiky izy mampiseho Macron mihitsy hoe tena aloha samborinety vosirinay mihitsy raha ty koty na influenceur rehetrarehetra hafa izesy tamy la France izy manatanteraka mibaiko la France de tsy maintsy natao amizay fa na io ina moa zany influenceur hafa ataotsika hoe ery Marcos ery izy mifaniry soara mbola sokirina Andry Rajoelina averina ty satria manakina le fitondrana sokirina averina
ny algérienne niny zatra ataony any any France any averiny lamaka ty izy fa averiny makany nefa ibandy io nikritika fitoranako zany hoe ny tsy haiko opposition nga mandresahany io fa tsy de am'zany loatra le resaka de nandeha ny inona moa zany ny teniteny nataony Macron tamin'ny africaine hoe nareo africaine izy tsy manana mahay manosotra la France fa raha tsy teo la France hatramin'izao nareo tsy nanana souveraineté zay ny tenin'ny Macron telikely fa tonga de nipoka ny africaine ndray samy manao tembava daholo samy manao tembava daholo any la France jereo nge ay mo maty zavatra teny rasy hoe reto troupe française teo ny roany zareo tany Tchad de miteny la France hoe zinge ny négocieny fa teny Tchad tsy négociena zany fa zay ny nandakan'ireo sany olona de ny teny daholo propos de Macron dénoncé en Afrique Emmanuel Macron, Monsieur le Premier ministre. Selon lui, le retrait des soldats français du Sénégal à la fin de l'année aurait fait l'objet de négociations entre Paris et Dakar, une version contestée par Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Tonga de miteny zareo non tsy négocier zany fa zay ny nandakan'ireo tany Sénégal. Le président Emmanuel Macron estime que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce aux pays africains. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant. C'est un pays libre, indépendant. Ousmane Sonko a commenté une autre déclaration d'Emmanuel Macron. Celui-ci fustigeait l'ingratitude des pays africains qui auraient oublié de dire merci à la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Colère du Premier ministre sénégalais pour qui l'armée française aurait échoué. Elle est d'ailleurs mise à la porte par un autre pays de la région à la fin du mois, le Tchad, où la sortie du président français ne passe pas. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation Tchad, suite au plan tenu récemment par le président de la République française Emmanuel Macron qui reflète une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains. Emmanuel Macron estime par ailleurs que l'Algérie se déshonore en maintenant Boualem Sansal. Algérie, l'écrivain franco-algérien de 75 ans, malade, a été arrêté mi-novembre après avoir critiqué le pouvoir algérien. Les propos d'Emmanuel Macron constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Algérie et une violation de sa souveraineté et de sa dignité sur une question examinée. Azorenareo tsara fa zao namely Sénégal, namely Tchad, namely Algérie, namely de ato resaka Paul Rafanomarana tsy haiko nanaovana sujet manokana angamba igny fa nina moa zany ny journal Le Monde de niteny mihitsy ato PB ozy izy ouais pour Pierre Bleu et la traduction du malgache Ravatomanga et désigne le sulfureux homme d'affaires Mam Ravatomanga, conseiller de l'ombre, puissant au point qu'il est souvent qualifié de vice-président pour signifier que dans les faits Mam Ravatomanga zany ohatrany vice-président fanampina farato il est celui qui dirige le pays. Le journal Le Monde milaza fa izy Ravatomanga no dirige le pays. De inona zany le andrajoelona zareo fa hoe intelligent man leadership. Na ny any ivelany ary matsapa. Ny any ivelany ary ny mpanao gazety ivelany milaza fa Ravatomanga no mandidy manapaka no dirige le pays. Fa i andrajoelona io zany juste hoe ina moa zany impovoan'ny tay fotsiny. Io zero ina moa zany de journal Le Monde fa ohatrany hoe amin'ny bady zany andrajoelona de ohatrany hoe olona enjana be sy ny toy to nefa matoy izy navaongana ny iza moa i Ravalomanana la France naniraka azy ndany lahy igny izy lasa izy de avy eo amizay rehefa naongana Ravalomanana de afaka manao zay tiany ataony amizay izy ny affaire bois de rose sy ny toy to tamin'ny tetezamita manambola amizay izy de reto latretrireto ohatsika ohatsany hoe izy moa i Rasoa Marimaka mena poste na gouverneur Analamanga resaka gouverneur zany ake
ka tsy anatin'ny constitution koa satria illégal nge zatra natao alefa any de iny izy fa ino moa zany somaromaka de tena manolana ny ratsoela hatramin'ny farany satria tsisy saina mahazo place la mahazo mivody la mipetraka amin'ny anio de ohatr'izany de ohatr'izany koa général bomba ndany la manao président sénat illégal koa ary coup d'état institutionnel nametrahana zay izy moa général bomba teo de iny koa zao mitena raha mafy be la maramily sosososo de iny général bomba manomba anazy de am'izany fotoana zany fa itretranisany fa leadership fe zany leadership sy intelligence fe zany tsy toloniko dolo rehetrarehetra fa reo fotsiny toloniko fa be de be ny poste rehetrarehetra atakalo vola sy atakalo ino moa zany any le olona manoa anareo aradinareo nareo mieritreritra fa hoe magnino moa Andry Rajoelina no manao scène be hoe na de ny araha-base tratry ny taona ny olona sososososo manina izy manao scène ohatran'io manina izy voatery mampiseho hoe be de be manao anazy ary reo olo olona 20 sa 30 reo malagasy 30 millions fa matoa izy manao ny geste-ny eo misatra atahorany eo panique izy eo matahotra izy eo fa maninona manao déclaration daholo ny iny maro zay tena manoana aleo ny maramila andrany andraikitra de maninona manao déclaration ny hatramin'ny fiangonana sy nytray manao déclaration fa misy inona satria fantany fa tsy stable le toerana fantany fa mangozozo fantany fa ina moa zany idoboky zavatra io de alaina dolo lo tena zay de manao anao andreotra président toko zao de zao manao anao mena vola dolo reo ary reo manaiky tsy sazoko reo misy menace any ino moa zany affectena la raha amin'ny any ambanivohitra any la raha vao tsy miditra raha ohatra indépendant la ka tsy miditra manao ny Andry Rajoelina de refa ka zany méthode zany ve ny méthode an'olona intelligent zavatra zany ve natsoana leadership zay eo indray aloha sur daholo